Maromaro ihany koa ireo candidat ny tonga nanatitra ny antota taratasy filatsako-fidinina ao amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny amin'ny 4 ny volana jolay ho avy izao. Ankoatr'izay dia tsy vitsy tamin'izy ireo ihany koa nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny raharaham-pirenena. Lova Ramanantsoa no nitondra ny akon'izay amin'ny sarany Stefana Razafy Mandimby. Nametraka ny antota taratasy no filatsako fidinina filoham-pirenena Ramatoa Samuel Brigitte, candidat ny antoko ampelamanao politika na ny AMP. No sady filoha nasionalin'ity atoko ty ihany koa omaly teny amin'ny fitsarana manokana amin'ny sanany fifidianana na ny CES Etsy Amboda. Naneho ny fijeriny nitoetra raharaham-pirenena Ramatoa Samuel Brigitte ary isan'ny noresahany tamin'izany ny fivoriana santatra izay mikarakara ny FFKM. Ny fampihavanana ataon'ny FFKM dia tsy tokony manakana ny fifidianana ary ny fifidianana tsy manakana koa fampihavanana ataon'ny FFKM. Ny tanjontsika zao amin'ny eritreritray alefa ny fampihavanana dia rehefa tonga ny fifidianana satria mbola misy telo volana dia mba misy rivotra tony rehefa tonga ny fifidianana dia mbola azo tohizana foana le fampihavanana mandra-pahatonga ny tena hoe rivotra tony eto Madagasikara fa zany zavatra fampihavanana zany zava-dehibe ka tsy vitany hoe ray volana na roa volana. Mikasika ny sosikevitry ny filohan-tetezamita amin'ny tokony andehanan'ny fifidianana solombavam-bahoaka mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena dia nilaza kosa Ramatoa Samuel Brigitte fa efa tapaky ny besin'ny maro fa ny filoham-pirenena no mandeha aloha. Ny fanamafisana ny fototra ny laharam-pahamehany AMP amin'izao fotoana izao. Ho any androany alatsinainy kosa dia anisan'ny nametraka ny antota taratasy filatsako fidiana ihany koa Andriamatoa Lazara Razafy Arsoa avy amin'ny antoko avitra ho an'ny firenena sy Andriamatoa Manazary Julien avy amin'ny